Jona toko voalohany. Indray andro dia nisy baiko ny tompo tamin'ny Jona, zanak'alahy Amita, nanao hoe: mitsangana ka mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe. Torio ny amin'ny hamelezana azy, satria tafakatra eto anatrehako ny faharatsim-poniny. Nefa niaingan-dosotra ho an'ny Tarsisy hanalavitra ny tompo i Jona. Nakany Jafao izy ka nahita sambo vonona ho an'ny Tarsisy. Nalohany sara-dalana dia niondrana niaraka tamin'ny tantsamby rehetra izy ary nihefitra ny hanalavitra ny tompo. Fa nampifofofo rivo mahery teny amin'ny ranomasina ny tompo, dia nanonja mafy ny ranomasina ka nila ho vaky ny tafiotra ny sambo. Natahotra mafy ny matelot ka samy niantso vonjy tamin'Andriaman'ny avy. Dia natsipy tany an-dranomasina ny entana mba hanamaivana ny sambo. Tamin'izay kosa i Jona efa nidina nandry tao anaty sambo iray ka resy tory. Dia nanantona azy ny kapiteny sambo ary nanontany azy hoe: fa manao inona eto ianao? Toa matory? Mitsangana ka mba hatsoa ny Andriamanitra ao, fa angamba hieritreritra antsika izy ka tsy hamela antsika ho faty. Ndeha isika hanao an-tsapaka ahitana izay tompon'andraikitra mahatonga izao loza izao amintsika. Natao ny an-tsapaka ka nianjera tamin'ny Jona. Hoy ireo taminy: tompon'andraikitra amin'izao loza manjoa antsika izao ianao, koa lazao anay izay mahatonga anao eto. Avy taiza ianao? Aiza no tany fiavianao? Olom-pirenena avaiza ianao? Hoy ny nahavalin'i Jona ireo: Hebreo aho ary ny Tompo Andriamanitra ny lanitra izay nanao ny ranomasina sy ny tany no hivavahako. Tamin'izay dia raiky tahotra ireo matelot raha nitantarany fa aina nandositra ny tompo izy. Ka hoy ireo taminy: fa naninona ianao no nanao izany? Ataonay ahoana ary ianao mba hampitony ranomasina aminay? Vao mainka ny hanahera hatrany ranomasina. Hoy Jona tamin'ny matelot: batao aho ka tsy pazo any anaty ranomasina, dia hitony aminareo io. Fantatro fa noho ny fahadisoako no mahatonga izao tafio-drivotra mahery izao aminareo. Nivohy mafy ireo matelot hahatrarana ny moron-dranomasina, nefa tsy nahafa-piry, satria vao mainka nitroatra ny ranomasina. Dia nitaraina tamin'ny tompo ireo ka nanao hoe: Tompo, aza velanao ho faty noho ny amin'ity lehilahy ity izahay. Aza tambesatra aminay ny fahafatesana anankiray izay tsy nanan-tsiny, fa ianao ry Tompo no manao arak'izay sitrakao. Dia nobatain'ireo i Jona ka natsipiny tany anaty ranomasina, ary nijanona ny fisafoaky ny tafio-drivotra. Natahotra ny tompo noho izany ireo matelot ka nanolotra sorony sady nivoady taminy.